Ry kristianina malala, henoy izay lazainy tenin'Andriamanitra ho anao. Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midira amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny rainao. Mateo 5:9. Eo anatrehan'ny loza entin'ny otrikaretina corona manerana izao tontolo izao, dia miombona amin'ny fiangonana kristianina tsy ankanavaka, amin'ny antso ataon'ny Papa Ray Masina izahay, ka miantso ny malagasy rehetra mba samy hanonona ny hataky ny tompo avy amin'ny fonony tokoa amin'ny alarobia 20 marsa amin'ny 12 atoandro. Antsoavo atao amintsika rehetra zany raha tsy afaka manatanteraka fiaraha-mivavaka ao anaty efitrano fiangonana isika rehetra kosa no fiangonana, dia antsoina mpitiavana hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, arak'izay lazain'ny Hebreo 10:5. Manana ady lehibe izay atao isika miatrika izao arety mandoza tsy eto amin'ny tanindrazantsika izao ihany, fa manerana izao tontolo izao. Ary amin'izany isika dia tsy miady amin'ny nofo amandrà, fa mitolona amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, arak'izay lazain'ny Efesianina 4:12. Andao ary isika rehetra hiaraka hivavaka amin'ny fanonana ny raina izany an-danitra na ny hataky ny tompo, rahampitso 20 mars amin'ny 12 atoandro. Hoy pastora Dokotera Rakotony Irina Davida, filohan'ny FFKM.